raha efa vonona tamin'ny fiandohanty taona ity kosa ny taratasy mahakasika ny fanarenana ny EPP ao Ivandra dia voaterina imitra izany noho ny fiovan'ny mpitantana teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Raha ny fantatra dia farafahatarany tokony atomboka alohan'ny faran'ny volana Jona izao izany fototravirasy izany. Efa volana ny teti-bola mitetina 4 tapitrisa ariary entina nanganana ny sekoly EPP Ivandra izay anorenana efitrano miisa 3 aloha aty am-piandohany. Raha nambarany filohan'ny Rotary Club Antananarivo Ivandra, Andriamatoa Farida Lali, ireo vola ireo dia azo taoriana ny hetsika fisadavam-bola ny karakarain'ny Rotary ny volana Novambra teo. Raha nokasaina hanomboka ny volana Febroary sy Marsa teo ny asa fanarenana ny sekoly, dia miato izany noho ny fisian'ny fiovampitana teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Namafisin'ny filohan'ny Rotary Club Antananarivo Ivandra nefa fa tokony hatomboka alohan'ny volana Jona izay fotoana ifarana ny fetotaona iasana mahafilohan'ny ty fikambanam-panao Sasoazy ity ny asa satria raha tahinika miova ny filompitantana dia ahina ny mety ampiasain'ny filovavao izany vola izany amin'ny asa fanasoavana hafa. Antsoina taona tefa tamin'ny commune Antananarivo renivohitra io, izany moa ny fantatra nandritra ny lanonana fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo vary sy legioma ary arina fandrehatra entina mamatsy ny cantine scolaire ny EPP Ivandra. Ty famatsiana ty zany dia tena zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny mpianatra eto amin'ny EPP Ivandra satria voalohany indrindra aloha dia fitaovana anankiray azahoany ny ankizy maneho ny fianarana. Ny faharoa koa hitarikana ny ankizy izay tsokan-daharana amin'izao toetra-javatra misy aminay izao zany. Tarikina ilay ankizy iverina amin'ny sekoly izay miviny ihany. Fa be dia be zany ilay ankizy lasa mitsotra daholo ny fiainan'ilay izy. Dia mirary zany zahay mba ho vita soamatsara raha voalohany. Amin'ilay poisale izay karakarainy ny Rotary Club Ivandra. Dia mba miangavy zany izahay hoe tanteraka soamatsara zany aloha ny efitra anankitelo izay karakarainy Rotary. Fanampiana efa fanaon'ny fikambanana isam-bola ny tiana toandroany ity izay rahany amin'ny orinasa tsy miankina mpiara-miasa amin'ny fikambanana. Marina fa hatramin'ny taona 10 nandidanana ny EPP Ivandra dia mitsinjara amin'ny toerana roa no ampianarana ireo ankizy ka ny ampany voalohany ahitana ny CP1 sy ny CP2 dia eto anivony ny tsena Ivandra. Raha toa ka mindrana efitrano sekoly ao amin'ny lycée technique Alarbe kosa ireo mpianatra ao amin'ny sokady CE, CM1 ary ny CM2.